tantarako mada. Arahanareo izao eto amin'ny ICM radio ny tantarindray miaina nosoratany Ra Samuel Sansolo Nirina Daniel na Aniko Novy mitondra ny lohateny hoe Vilany afina. Ola Loviny, Antra Rasolonjatovo, Antsakely, Azaria, Tantarako mada. Daniel ary Ramse Tatanta. Nandrindra la teknika Sarbitsy Tela. Nanatotosa Antra Rasolonjatovo. Tena lalina mihitsy ty tranga miseho eto amin'ny tanàna ity ka. Aiza ve ka olona roa indray no maty omaly alina. Amin'izay dia mitovy avokoa ny fomba nahafatesan'izy ireny. Dia akaikitra roa lalina be no hita teo amin'ny tendan'izy ireo. Oe fa tovariana be ho ahy ianao e. Fa misy inona? Ay ve rafe, ianao koa dia manaitra ka. Gaga fotsiny aho nahita anao lasa saina be tetiko. Tsy renao akory ny nidirako ny trano teo. Fa misy inona e? Inona ny mahalasam-borona anao? Ka loza indray nge rangahy e. Fa loza hono e. Fa nisy inona indray? Mipetraha mihitsy aloha ianao dia petraho iny kitapo iny. Eny ary e. Zay. Dia tantara ho ahy amin'izay hoe misy inona fa tena liana. Ka toy ny mahazatra ihany e. Olona roa indray no maty omaly alina. Marina hoe? Zany e. Faty efa rehetra tanteraka ny raha tao aminy. Miaraka amin'ilay dia akaikitra teo amin'ny tendany. Marina hoe ramatoa ty. Eno a. Fa lozinina foana rety miseho eto amin'ny fokotantsika ity e. Dia asa re rangaho. Tsy hita mihitsy izay fandraisana andraikitra ataon'ny lehibe mifokotany eto amintsika. Ny olona nefa ty efa tsy mandry andro, tsy mandry alina amin'ny fitaitainana sy ny tahotra. Ka za vao tonga io koa nge nare fa ripaka avokoa ny kisoandra faly etsy atsinanana e. Zany ve? Raha araka ny nambarany dia nisy nitroka hono ny ran'ireo biby ireo. Fa loza inona daholo re izany e. Tena leo amafisina tsara amin'izay ny hidi-trano sy ny tranom-biby manomboka izao. Efa tena loza mitatao amintsika eto amin'ny fokotany mahareza mihitsy izany trangan-javatra izany ka. Izay tokoa ramatoa ty a. Marina anie. Aza ataoko nangany amin'izany a. Dia tena asa hoe mba inona loatra ary no ambadika izao zava-mitrango izao. Endreko. Biby olona ve ny tonga mitroka raha ety amin'ny tanàna sa ireo biby dia any an'ala any no tonga miakatra ny tanàna? Dia tsy haintsony re rangaha. Tsy mbola nisy nanatry maso ny olona dia sarotra amintsika ny hamantatra an'izany. Moa koa tsy misy samy voaka ny tranontsony ny olona rehefa manomboka maizina iny ny andro. Tena mampatahotra izy ity ramatoa. Na za mirava vao maraina ity aza mba manahy ihany so ka ho tratran'izany zavatra mpitroka raha zany. Mba mailo ihany rangaha. Raha sanatria moa ka ho faty ihany ianao dia mba ho aiza izay mianaka kely. Oay. Salama tsara tokoa ve aloha ny zazakely. Salama tsara ka. Efa reko mihetsika foana mihitsy izy indraindray. Zany Eo amin'ny 2 volana eo izy ny dokotera ny tokony ho teraka. raha zany dia aza manao zavatra mahavizana be loatra tsony ianao a. Efa ho atsoko amin'izay koa mantsy izao neny hipetraka aty hanampy anao. Endre a. Aza manary ianao fa efa tsy dia manao vizana be tsony a. Mahatoky anao azany ko. Eno a. Sady efa miantso ankiala soa zanaka maholo foana any a rehefa matsaka rano e. Ay kosa. Ka miteny fotsiny aso dia mbola mikiry biby eo indray ianao ko. Aza manahy ho a. Manao neny. Mahazoto miasa mihitsy neny ity e. Fa aiza indray hono izao le faniny tsy tonga nanampy aneny tety atsata ety e. Salama tsara re anako. Tsy maintsy mazoto fa ho avela fotsiny eto ary ve tsy fivelomany ity e. Le fany indray lasa niaraka amin'ny mamany naka bulletin dia tsy afaka nanampy anaty eto e. Manao ankiala nirianao izay e. Ao izy neny a. Salama tsara. Ary aleo aloha raisiko ty angadiny neny ity dia apiako neny mandra-pandehako e. Dia misaotra re anaka. Ankaleo ary ianao mandavaka dia za manisy an'ireto tsaramaso reto ao anaty lavaka e. Mety zany e.
dia inona indray moa rafy izany vaovao ratsy miseho teto amin'ny tanàna izany a? Manomboka miororo mihitsy a tato ato izay a? Marina e? Izany izy izany na rineny a. Tsy ity izy ity e. Mila andraisana fepetra ity raharaha ity fa raha izao no mitoy a dia hory paketo daholo tsika menakavy. Hitako. Efa moro fokon'olona mihitsy hono izao ny filopoko tany eto amintsika inga amin'ny sabotsy ho avy izao e. Angatsy renareo izany filazana izany. Tsy reko koa izany a. Za koa moa haineny aho fa matory rehefa atoandro. Reraka miasa alina mantsy e. Na iniriana aza ve dia tsy mba napita vaovao aminao e. Tsy nilaza ninona tampoka izy a. Ay, mahagaga indray izany a. Fa manaona tokoa aloha izany ny asao e. Mandeha tsara? Mahavalaka rineny e. Mahavalaka le manao gardien amin'ny alina. Tsisy azo atao fa tsy maintsy miambina e. Ary tsy afaka mikipy mihitsy ny maso. Izany ve anaka? Eko. Mila miafy e. Izany rehefa mamelona zanak'olona. Fa mbola tsy azoko hatramin'izao dia hoe inona ny tena ao amin'ny tanàna lehibe ambenanareo io. Ataoko hoe orinasa fa ohatran'ny tsy izany indray. Ohatran'ny trano tsotra ihany. Karanga manam-pahefana ray ao arivo ao ange ny tompon'izy io rineny e. Tena tanàna malalaka dia malalaka tokoa aloha raha ny ao e. Ary tsy za ihany ny mpiambinao fa misy fito laza eny ao. Misy miaramila maro koa nge miambina ny patron e. Toa hoe misy zavatra sarobidy tsy maintsy ambenana ao ny ao araka ny tenin'ilay namako izay ko. Tsy mety milaza ninona amiko moa izy fa toa manafin-javatra amin'izay nge rineny e. Samy manana ny toerana ambenany mantsy izay ianao. Izany ve anaka? Eno a. Mahagaga mihitsy izany a. Fa ny fahalalako ny toerana ambenanareo aloha a. Toa ohatran'ny hoe misy mistera lalina be izany afeninao. Za ve rineny? Tovolahy maro manko nefa niasa tao ary tsy misy hita intsony rehefa tafiditra tao. Asa hoe nakaiza fa dia tsy hita tsotra izao e. Eto koa dia efa miteny aminao fa tandremo a. Marina e. Anomboka indray koa rineny sy ny angano. Efa volana maromaro nge ary neny niasa tao e. Ary mbola tsy narenina nahita zavatra hafahafa tao. Mbola milamina tsara aloha ny ao hatreto a. Hoy ianao? Ataovy ary moko. Aza manary rineny a. Aza lefa lavitra ihany koa saina fa tsy haniny izany a akory e. Sady avelako amin'izay aloha nefa andeha hamonjy amin'ny renany trano aka. Sady mbola atorotoro kely koa fa mbola hiasa rarifa. Ndeza tsy izy ary dia misaotra tamin'ny fanampiana e. Tsy izy saorana re rineny a. Izay fa mandra-piona e. Mandra-piona re anako. Ka zao no antonona mpanatsoko ny laraka lady a. Ahoana patron? Ho avy vao mangirany-dratsy aty le kamiao mitondra ny entana rapitso. Ka ilaiko lahy mba hanara-maso an'izay ataon'ny zalahy ao. Ok patron tsy miala andraikitra izany ny aty e. Rehefa baiko dia tsy maintsy tanterahana. Ka matoky alahy amin'izay e. Tandremo fa entana sarobidy no ateriny eo a. Rehefa apetrako ao amin'ny lamy aloha ny lakileny conteneur mba ahafahana mampiditra azy aloha. Tsy tiako dratra ny andro mazava mantsy ny fialan'le camion ato. Raha ny amin'izay dia aza matahotra ianao patron haitsika amin'ny mandamina an'izany. Fa mba mangataka avaonsa kely raha mba mety patron tsy zany mantsy fa tena efa lany ny eo am-pelantanako dia mba mila vola. Anomboka indray lahy fa tsy voaviana ve lahy no nomena vola dia atao inona indray avansy mba mety mandany vola koa nareo izany raha glady ka. Tsy hita re patron fa tena maro loatra ny fandaniana ao an-trano. Rabofo ilaina mpikarakara fa hainao ihany fa efa antitra e. Manana izy afa-tsy rabofo moa e. Nikandran'le mpanampy ao koa tsy maintsy aloha. Ataovy aloha io asa rapitso dia hita eo izay tokony atao amin'lahy e. Misy pourcentage kilomeko an'lahy mantsy rapitso fa tsy asa maina kory lahy. Ay ve androko patron aleo ary fa hiandro rapitsy aho e. Rono ale ty. Hoe ahoana patron? Manahoana momba an'le bandy miambina ny ala ry ambadika ary. Tandremo tsy hijabajabaka amin'ny asan'ny lisany iny a.
Hatreto dia tsy mbola azo ampahafantarina azy ny tena marina amin'ity afery ity, mijanona ho gardien ihany no asany. Raha ny amin'izay indray dia aza matahotra ianao Pata. Mbola tsy kopin'inona ilay zalahy iny hatreto. Sady fahalalana mipetraka hatray anefa tsy azon'izaniza aleny ny faritra manomboka ery amin'ny tetezana miampita eo amin'ny conteneur Ia. Sady raha toka fantany azy izany dia efa hainao ihany ny anaovana azy. Alefa ny amin'ny varotsy mifody. Ka mila mailo ihany na dia izany azy e. Hain'lahy ihany ny mistera lehibe mipetraka eto amin'ity tanànako ity. Mbola fatokisako an'lahy ihany koa na ampahafantarako an'lahy an'izany rehetra izany. Fa tsy tiako ny araklady le mivadika tapoka. Tonga dia ampanarahako an'ireny bandy be dia be ny tifiriko teto ireny la. Raha sanatria... Aza manahy ianao Pata. Bandy milamina ny aty ka tsy vadi-pitokisana izany. Atandremo ary. Eny ho aho. Ary lasa amin'izay lahy mihaza fa efa izay nambarako an'lahy izay ny tokony atao rehetra. Amin'ny ray ora maraina ny camion tonga eo dia efa kopy lahy. Efa nomeko toromarika akory zalam-piambo raha hitona n'entana rehetra ao anaty conteneur. Mazava izany Pata. Ary ilozako ary aloha ianao fa mbola misy zavatra atao koa aho e. Okay. Oay, fa inona koa ilay zavatra nitoboka be tany ivelany tany teo? Marina raha tsy taitra tamin'ny torimasoko mihitsy aho. Andriamanitro, nijanona indray ilay feona biby mitrehana any ambadika any. Sady tena ato akaiky ato mihitsy anie izy izany e. Tena mangofotra izany. Marina tsy ilay mpampirory olona eto amin'ny tanàna izany. Tantarako mana. Tsy efako ity fa andeha foasiko neny ka. Neny a, neny. Fa misy inona kia? Mifoaza aloha neny e. Misy zavatra hafahafa ao an-tokotany ao izany. Fa zavatra hafahafa inona retsy a? Eno tsara ne. Misy olona mihaodihaody ao ivelany ao. Izany koa ilay feo am-biby. Eno neny ve izany? Tena reko tokoa aky. Fa inona ary izany? Tena ao amin'ny trano kisoa ao ry zareo ry neny a. Aza hitako ka hihinana ny kisoako. Aza miteny mafy aloha ndre. Aleo tazanetsy amin'ny varavarankely etsy. Eo manko misy makarakara azy itsokolovana. Ndao tokoa e. Io ry neny a. Tazany neny ve? Ie, tazako tsara ireo. Dia volana tsara koa na ny tokotany dia hita tsara. Fa ino indray ry neny a? Misy olona lava ranjanana be io mijoro ao am-baravaran'ny trano kisoa io. Mitazona rojo vy lava be koa izy. Iny fa miditra makao amin'ny trano kisoa. Iny tena mivompanapana be ny trano kisoa marina. Tena losa ry neny a. Fa indrina ry eo anaty trano kisoa io e. Tsy mitsahatra mitaraina mafy moa ilay kisoa amin'izany. Angamba misy zavatra mihinana ka. Neny a, tena ripako ny kisoanay. Inona ny atao ry neny a? Mitony aloha ndre. Andraikatro. Tsy misy azontsika atao fa mitazana fotsiny aloha. Raha mivoaka ny iletsika ka mety ho faty ao koa e. Neny a, tena very ny fanananay. Rano mba fivelomanay kanefa sy parana toy izao ve? Efa hoe aza miteny mafy ho andry. Jereny ilay olona mitazona rojo vy io raha tsy mitakerikerika. Hitako io e. Miondre mihitsy aloha ka. Soatsikarina eto tsika. Neny a, fa inona koa no mivoaka avy tao amin'ny trano kisoa iny? Tao olona. Nefa tao tsy olona ka. Atao hoe soavaly indray kanefa olona. Eno a. Tena biby olona io ry neny a. Avy nitroka ny raha kisoanay tao. Andriamanitro. Fa inona re ty hita amin'ny masonay ity e? Reny fa lasa. Lasa rehefa avy tao amin'ny trano kisoa. Andray. Very ary neny a. Sy mba fananako. Potika mba fivelomanay. Potika raha tsy mahataho todiny mba fivelomanay.
Mangina kia Tsy rariny ka. tsy mety amin'ny zazakely eo akibondrio raha maso io ka. Mangina aloha. Ka tsy rariny loatra ary neny izao a. Sara mba ahoana ozy rafa angamba raha mahita andreo rapitso. Asa fotsiny. Andao aloha atory fa rapitso hita eo izay atao ka. Andao ka. Fa ina koa ary mampiazakazaka ny zalahy iry e. Angamba nisy entana tonga vao maraina indray aho. Fa inona loatra ary ny tena entana taterindry patron rivo isaky ny vao maraimbe io e. Maninona ny tsy amin'ny atoandro no atao? Tatery malakilaky ry zalahy reo etandreo a. Tsy ilaina tratry ny andro mazava amin'ny fampidirana andreo eo. Milamina tsara ve ny ato rakilaty a? Tsy nahita tory a mitapatapa ny lisany ato dia naleoko ny voka taty mihitsy. Salama patron milamina tsara aloha ny ato e. Fa vitsy loatra ny zalahy reto dia somary elaela ny fitaterana ny entana miditra ao anaty conteneur e. Ka tsy ho tratra mazava ety ihany ve raha zao? Bon, mandeha alina miantso ny zalam-piambrany ana latsan-drifanatsy. Tsy efako matsy raha ho tratra mazava eto mifampidirana an'reto eto an'reto. Ka tsy ho sarotra be ve izany pata? Angazo ampahafantarina ny zalahy indray ny fisian'ireo etan'reto. Sy asaiko atao lahy e. Avy eo hita lahy io ihany ny ataoko. Oka ihary pata, vetivety fa iantso ny zalahy. Dia aza miletika be any fotsiny lahy e. Oke pata. Ary mba malakilaky ry zalahy mitaonan'ireo a. Efa amiray sasany maraina sato zao a. Mba kitakita na lesy raha olona fa inona ary te midororirory be ty a. Zandry avy iray maloha elahy. Za ve? Elahy fa izy indray e. Ary mba malakilaky rehefa atsony e. Eny ary e. Ka hoana zay? Ilain'ny patron lisa ny tona entana tsy amin'ny conteneur atsy e. Vitsivitsy ny zalahy ao dia mila mpanampy. Ay ve? Ka andao ary e. Samba ny andro any vao ahitany ao amin'ny fitoeran'entanao. Mety ho hitako amin'izay izany izay tena entana taterina ato isan-kalilako. Ny ato moa rehefa tonga ny vodiana dia mivoaka amin'ny varavarana andrifanao ihany fa tsy mahazo mandalo amin'ity lalana ity. Tsy haiko hoe inona mihitsy ny tena afenina be ato. Andrekaka eo, fa inona kosa ny biby mitrena be izany e? Azy vakiany lalony amin'izany fa ny lalany lahy zoriny e. Tena taitra be amarina. Fa mba feo aninona ary le teo e. Vao nandalo teo amin'ilay trano miendrika garage io izay dia nitrena mafy ery ilay zavatra tao. Misy zavatra tsy mazavazava amiko aty izany a. Ka reo ny akamalahy dia ampio ry zalahy itaonan'ireo entandreo e. Ary mba kitakita na lesy a. Fa ina koa reto taterina miditra anaty conteneur reto e. Toa azo maro be. Fa toa indro. Ohatray, raha tsy diso aho dia boaty rozy reto taterina miditra ato reto a. Fa inona rety e? Izany hoe manao afera boaty rozy izany ry patron rivo raha azoko tsara. Hitako moa ry zalahy no tafatava be doioko. Raha ny fahafantarako azy io mantsy dia mpiasa-panjakana ambonimbony ao arivo ao. Izao ve sisa no avinao ry Madagasikarako hoe manao mpamosavy malemy ny sasany ka ny ato an-trano ihany ny arivo. Dia efa miteny an'ny lisan'ireo a. Ataovy misy mipika nge ny zavatra hitan'ny lisany teto androany e. Aleo hipetraka tsy ambaraterotsika ihany zao zavatra zao. Tsy tia eny siotsiondresaka any amin'ny fiarahamonina misy an'ny lisany aho hoe manao an'izao patron rivo. Mazava amin'ny lisany reto ve izany e? Mazava patron. Mazava. Ay, tsara izany. Ary tandremo mivadika fa ahita loza lisany a. Tsaro fa efa nasiana piso tsirairay avy any amin'ny lisany any. Tamin'ny lisan'ny vao tonga teto voalohany. Mety tsy fantatra lisany izany satria tsy nampahafantarina ny lisany mihitsy hoe nasiana an'izany any amin'ny lisany ka.
Ka tandremy be fitetika fa araka i daholo zay dia alehan'ny lisany. Fa inona daholo re zany misy pisony aty aminay rehetra nefa ohatrany tsy tsapako nasianan'izany vatako ohatr'izay nefa oka fa mazava amiko. Tamin'ny vao niditra voalohany tato aho dia nasain'ny patron nanao vizita any amin'ilay dokotera namany. Tsy maintsy atao vizita daholo no mantsy ny mpiasa izay vao mahazo miasa. Dia tsaroako nisy toerana ray izay nampidiran'ilay dokotera. Izay tsy tadidiko izay tena nataotao fa ny fifoazako avy tao no tsaroako. Ary somary narary kely aho koa ny atoko tamin'izay. Mazava ho azy fa natao tsy nahatsiaro tena tamin'izay mba nahafana napiditra io piso io. Ary raha mbola teo velonay ny lisany sy ny vady aman-janaka lisany dia tandremo ny fihetsika. Tsitsitsitsy any lisany na anareo izao vao mahafantatra na lisany efa nahafantatra efa ela be an'izany lalàna izany. Reto vaovao reto moa no tena sibleko voalohany amin'izany. Efa mahafantatra ny sekretiko daholo izao lisany. Ary aza matahotra fa tsy ataoko ambany zavatra ny gandrany lisany. Dia manomboka raha afaka pitsikoa dia tsy mahazo mody nareo ao amin'ny ala ao fa mijanona ty daholo. Ndre mandesaky ny ray volana kosa lisany vao mahazo mandeha mody. Ao! Andriamanitro, fahalozina koa ary sany ambaran'ity rangaty izany tadiaviny tsy fanerasera amin'ireo vady aman-janaka izany izay. Tena mila mailo eo lahy fa tsy azo ekeny izao. Naranga tonga dia miala avy hatrany amin'ity asa ity fa tsy mety ity Ary mbola averika any fa tandremo so mivadika. Olon-dehibe mifanaiko tsika neto. Ary raha mihevitra ny ala ato ndray lisany dia efa afoizy miaraka amin'izay koa ny ainy lisany. Tena rangatsy vanona kay ty patron rivoty. Mody me tsara velatsiny amin'ny fiaramonina fotsiny hoe mpivavaka sy mpandala fivavahana. Ka izao no tena toetran'izy ity. Tsy nahaposiko marina. Ka izay mahazo mibarakay daholo amin'izay lisany. Mamonjy ny asa sy ny sisa. Ary ambeny tsara ny tanàna fa tsy fantatra izay jiolahy mety tafiditra tapokato Lasa! Fa inona tsara hoe ny tena zava-nitranga tantery ny Irina? Ka izay efa nambarako anao izay raha fa lany daholo ny kisoantsika rehetrarehetra. Tena biby tsy vanina. Le olona koa tena tsy matahotra an'Andriamanitra. Aza mba tratrako moa fa dia ataoko malala ny anarako. Tsy vitanao rery ny ady amin'ireny raha fa ilaina ny fiaramientana avy amin'ny fiarahamonina amin'ny famongorana amin'iny biby iny. Raha isika rery mantsy mety tsika indray no fatony eo koa. Fa dia iza loatra ary le olona mitaizan'izany biby olona izany Dia sarea. Dia inona koa ny tena tanjony? Samy ndripaka ny vahoaka eto Mahareza. Tsy haintsony rea. Hatramin'izay nisy iny ovila miafina ngeza be ambenanareo io dia lasa tao tsy milamina intsony ny tanàna. Misy mihevitra mihitsy ary ny olona sasany fa ao amin'io tanàna ambenanareo io mihitsy ilay miompy azy. Ho amin'ny vila miafina ve? Fa ho aiza indray moa e? Misy zavatra tsaroako. Fa misy inona? Inona ny tsaronao? Tsisy ninina indray ka. Le feon'ny biby nitrena tankeo vao maraina be. Tamin'ny sasy rakilady nandalo teo amin'ilay garage. Tena sura zato isan-jato aho fa biby ao ry patron rivo e. Fa tsy fantatra aloha hoe le biby olona mampiororo ny tanàna ve le ao io. Fatory variana be ianao e. Sa toa ohatra manafy ny zavatra amiko ianao e. Tsy misy an'izany rery ny Irina. Fa tamin'ny firy loha ianao no nisehon'izany tranga izany e.
Tamin'ny 12 ora alina teo ngamin raha tsy diso a. Tamin'ny 12 ora alina? Ino a? Tamin'ny ray sasany maraina izaho sy rakilato no nahare an'ilay feo. Izany hoe efa avy nanao nataony izany ilay biby dia naterina tao. Dia iza ilay lehilahy lava ranjanana nitondra azy? Rakilato ihany mantsy izao ny bandy lava ranjanana ao amin'io tanàna io. Mitady hanomboka zava amiko ity raharaha ity. Fa inona foana ho aty mahalasa sainanao toy io e? Lasa hafahafa be mihitsy ianao hatramin'izay nahatongavanao teto izay. Ka zo zava mitrango izao ve tsy halasa saina aminao e? Ahoana no hahamandry ny saina amin'izao? So matavy efatra be reny ray lan'ilay biby olona laizainao. Izany ve tsy halasa saina aminao? Aleo re mitaraina any amin'ny fokontanytsika rangaha. Tena efa tafahoatra loatra izao fisehoany zavatra izao ka. Tena mampiororo ny vahoaka eto Mahareza mihitsy. Mba masina moa. Ka tsy azoko mihitsy koa ngely sivy-boky tany aho e. Toa ohatrany tsy misy sanisainy an'izany rehetrarehetra izany. Ny azo atao izao dia tsika fokon'olona mihitsy no mihetsika. Izay tokoa aloha e. Nirina? Fa misy zavatra mbaraka anao marina e. Hoe ahoana izay rangaha? Hijanona amin'ny asa koa. Fa inona koa ty loza lazainao e? Dia aiza indray no ahita asa hivelomana? Mba fivelomantsika ry efa ripaka avokoa. Izaho koa ty efa akaiky hiteraka ihany. Fa inona loatra ny antony e? Misy antony goavana ramatoa. Inona? Fa aleo aloha tsy ambarako anao e. Laha izao re rangaha fa inona indray ary tia mifanafinafiny ity? Dia ho lazaiko amin'ny Irina ve? Tena matahotra mafy azy izany. Sady manomboka fanina be tampoka koa izany. Marary be tampoka ny andohako. Ka ina zavatra manentena be atao miatoka ato izany. Fa manina koa ty ianao reny a? Marary izany. Fa manina ianao e? Marary ny vatako ramatoa. Mitady hofanina izany. Maty ry mihitsy aloha ianao ka. Sao reraka an'ilay tsy natory alina koa. Tena izay mihitsy ramatoa. Aleo aloha atory fa mitady ho zakako izany lohako izany. Eo re matria. Hijery fanafody anao vetivety aloha za. Misy mitady vadika amin'reto soldat reto rakilaty a. Fa iza amin'ireny mitady vadika pata? Andraso hoe ho jereko ato anatin'ity ordinateur ity ny mombamomba an'ilay zalahy iny. Firy moa ny numéro an'ny puce ny soratra ato? Ity ka 124 Andry Armanana Raphaël. Io koa ny sariny. Tena le bandimpiambina ry amin'ny aly io pata. Le ry mihitsy io. Rafa ny fiatsony zalahany io. Ary tonga ny asa ihany vene taloha androany. Tazanao. To tazako ny tala teo pata. Fa ohatrany tsy dia savaly ry hitako izay. Ka nomeko ny anjarany le ry. Mitady anao tao foana dia napasaoko. Dia inona no tokony atao pata? Ka mila faiziny olona tse. Na tonga dia alefa any amin'ny distrika Antsimivokona any mihitsy mitady hanota fady mantsy. Dia inona no atao raha izany? Tonga dia ho ajetaka ve le ry sa ahoana patron? Tsy sahirana mitady kaly any jiratsony laha an'io alina fa tonga dia le ry no omena azo atao sakafony ao e. Tena hevitra mety koa izany patron kanefa ijirany tsy mety mihinan-kanina intsony. Efa voky an'ilay omaly reny angamba. Kisoa efatra be izao mantsy ny nataon'le ry latasy tao alina. Alany foana le tsy ho. Fatory ao anaty trano jira ao fotsiny ny dala dia rehefa anony le ry ho aniny ao ihany io e. Tonga dia atao zao dia zao ve pata sa mbola endrasana oviana? Jendrasana hely izany le fa tonga dia zao ihany a. Andao alehany le ry. Ndao ary pata.
Iza le rafa? Za tompoko fa misy inona? Afiela manaraka anay ary malakilaky lezy fa mandeha ny fotoana. Fa misy inona ary? Hoentin'reto aiza? Inona koa ary mbola nalehako taty nefa za efa saika tsy asa ihany androany. Ohatrany hoe tsy tompony tena koa fa zavatra hafa mihitsy mibaiko aho. Malakilaky le Selary zandry mandeha aloha keo fa taraika. Efa mandeha mafy aka. Lalana makaty amin'ilay garage misy an'ilay biby zany hitondrandreto azy any. Fa ninona ty ary? Ka mijanona vetivety aloha reto ivelan'ny garage eto. Ary manontany an'lahy ka valio tsara rafa. Tsy azoko. Fa misy inona tompoko? Asa modika iseo lary le te. Ino reny zavatra saika ataon'ny lahy reny? Fa zavatra saika ataoko inona moa fa tsy azoko. Ny hevitra na ho baty mihitsy mantsy elisany ty a. Tsy efa miteny an'ny lisany moa fa tsy azo atao misy mipika ny sekre atao amin'ny vila miafiny ty. Kanefa lahy saika hikôzy an'izany tamin'ny vatiny lahy. Andriamanitro, fa hoana nahafantarany an'izany? Sa le puce? Tsy misy an'izany re tompoko. Tsy nanana eritreritra hivadika taminareo izany aho. Aza mandainga lese. Efa hain'lahy tsara ny teniko omaly a. Raha misy mini mivadika de ho vitaiko avy hatrany. Tsisy monga amin'lahy. Tena mifona re tompoko. Tsy nanao an'izany any e. Adinon'ny langa fa misy pisany any anaty vatan'lahy e. Afaka manaraka an'lahy amin'ny alalan'ny GPS. Na aiza alehan'lahy. Afaka manaraka an'izay tiany lahy ataoko. Tsy takatry ny saikelin'ny lahy io zany rehetrarehetra zany fa zany no atao hoe teknôlôjia avo lenta raha tsy fantatry lahy. Loza zany marina. Tena fantatro reto daholo zany ny fikasako rehetrarehetra. Dia inona nataoko? Toa hamono ahy reto raha zo fetin'izao a. Tsy adalako zay le tino ny zaran'ireny montre reny amin'ny tanany lisany reny a. Ninina nataony tovy daholo reny. Ary ninina namoahana lalàna mihitsy hoe tsy maintsy mivimbina an'ireny lisany mpiasa ato amin'ny vila miafiny. Tsy fantatry lisany nefa de efa misy micro spécial mandray sy mitondra an'izay resaka ataon'ny lisany any ambadika any izy rehetra reny. Ka araka daholo zay zavatra tiany lisany atao. Mpandraharaha miaraka amin'ny vasangy lesy zao lehilahy zao e. Tena tsy nampoziko indray zany marina. Ka zao e. Andao e lahy mandroso ato. Androso ve? Tsy a. Malakilaky lahy inona mampianana an'lahy eto e. Mifona re tompoko. Tsy ho ao ahy e. Fa ty basy ty zany ny aniraka an'lahy vao anaiko ao e lahy. Loza fa basy ny atanan-drakilady iny. Tena androany aho vao faty marina. Ary malakilaky le ty e. Andriamanitro, fa ino ty e? Biby olona sa inona? Ino ty mampatahotra an'lahy e. Andao midirana ty e. Tsy a. Mifona re tompoko. Da marikoriko be ny mijery azy. Mangovotra daholo ny vatako ray manontolo. Mifona e. Mifona e. Ohatra e. Tena savotry ny tahotra ny an'laraka lady a. Tonga de fatory amin'izao izy tsy mahatsiaro teny zao de aleo sakafo ny jira eo e. Okay pata, ataoko tsara fatotra mihitsy ty ka. Oay, faiza koa ty toerana misy aty. Maizina be ato. Andriamanitro, fa ino zany biby miheritra atao anaty maizina ato zany? Ka fa zay vao tsaroako. Patron sy rakilato no nitondra tato. Zany hoe
Trano le biby olona ompindry zareo ty nanodiny aty. Losy ty marina, mivaty ato aho. Ary fa maninona tsy ho an'ity biby ty aloha e. Oay, io mihiratra menamena be io no mason'le biby olona. Ho faty aho marina. Njany fa misy olona mamindra ny ivelany any, dia mamoa varavarana. Ahita trandro kely. Tsara vita ny lahy fa mbola malaiko manio biby io raha tsy zany lahy efa kaly teo. Rakilaty, mba avao tato ry hafa raha azo atao e. Tena mifona aminareo fa tsy hanao tsony re. Mifona? Patron le ty tsy anaiky an'izany velively Fa hoany e. Adalan'lany te hivadika aminy teo. Efa fantatry lahy fa sekret tsy azo aparitaka ny ady dia mbola nikasain'ny lahy aparitaka ihany. Zao mivoaka an'le ty rehefa manaonao foana. Fa tsy azoko ange dia hoe misy ifandraisany amin'ireny fahatolona isan'andro aty Mahareza ireny zany ty biby olo ty. Voalaza ny lary akama. Mila sakafo jira dia mila ran'olona isan'andro e. Tsy velona matsio raha tsy zany. Tena tsy namposiko zany. Lisa ny vendrana tsy maharaka ninnininy. Tsy voaela mivadika tamin'ny patotro zao fa efa maro ireo bandin'ny finono no nifandikana amin'ny fanekena. Mba hainy lahy moa fa harena sarobidy maro isan-karazany mipetraka eto amin'ity tanàna lehibe andrasan'ny Lisany ity. Ato avokoa ny fanafenana an'ireo bois de rose alohan'ny hanondranana azy any ivelany. Tsy afeniko amin'ny lahy koa fa mbola ato misy an'ireo volamena sy vatosoa ho ahondrana any e. Fa tena hoana loatra nareo dia mangalatra harem-pirenena ohatr'izao e. Ny gasy kely no maty sahirana kanefa mba misy hareny-dehibe ohatr'izao ihany afaka hampandrosoana ity tantsika ity. Ireo manan-katao sy mahitahita ao amin'ny fitondrana ihany mahazo tombontsoa amin'izy ireny. Tsy misy vakimy pataloha amin'izay moraliny lahy any lesy. Ny azy rehefa mitombo ny hareny eo am-pelantanany dia izay ny zava-dehibe. Efa nikasa hitsoaka tohan'ny lahy zao koa taloha saingy tsy afany aly. Avy lenta loatra ny fitaovana ampiasain'ny apata ka fantany daholo izay fihetsika rehetra tiany lahy atao. Enjana tokoa aloha e. Dia inona izany ny antony iompianan'io biby olo io ato? Io le tia ny tonga amin'ilay fitenenana hoe biby fatahorana. Izany hoe ampiororona amin'ny mponiny eto amin'ny tanàna io. Amin'izay dia tsy misy samy odiody manodidina amin'ny vilamy ity. Kanefa nge tsy dia misy maharaka ny fisiany io mponina raha ny fahafantarako e. Voahainga ny orsandro ny tonga tato. Na ialahy raha ve tsy mahatsikaritra fa vao tato ato ny nisy faty olona ohatr'ireny teto amin'ny tanàna e. Fa zao zandry. Efa nisy fotoana nampahorin'io rivo patron antsika io. Ny vonon'le ry vady aman-janako tamin'izaho mivadika taminy. Marina hoe? Mbola alahelo tsy mety afaka atao boka io hatramin'izao. Tsy azoko. Dia inona izany ny antony mbola iarahanao miara-miasa aminy hatramin'izao kanefa efa izany ary ny nataony ianao? Noho ny tahotra lesy hain'lahy ihany pata fa tsy mba mitsitsitsy izany mihitsy. Kobolay ihany koa ireo fitaovana maro miasa ato fa maharaka an'izay atao rehetra. Ankehitriny alesy leo tia no mivaly faty koa amin'ny raha manaiky hiara-iasa amiko ialahy. Fa iny ty ilazainao e. Ary izany resaka rehetrarehetra izany ve tsy ho arany? Aza matahotra ilahy efa ny désactiveko daholo ny paramètre mampifandray asin'ny ordinateur amin'ny pata. Efa niformateko tanteraka koa ty montre amin'ny tanàko ty. Toraka izany koa ny lahy. Efa haiko mantsy ny numéro mipetraka amin'ny puce-ny lahy iny. Marina ve zany? Eny hoa. Karaha izany dia inona izany no tokony ataontsika? Efa mangetaeta ho afaka amin'izao kely izao daholo ny bandy miasa ato e. Kanefa tsy afa manoatra. Ka izao ndia ataontsika. Mipetraha arakalady e. Eny patron. Ka izao no antony nampanantsiko an'lahy ty. Mihainao anao Andeha ho any Antananarivo raha afaka pitsy hamonjy fivoriana. Ka hakiniko amin'ny lany rehetra ato mino fa efa hain'ny lahy daholo ny asa rehetra ato. Eny patron. Aza matahotra ianao fa efa haiko tsara daholo ireo ka. Ka raha masary ireo mpiasa ireo tandremo zao misy mivadika. Tonga dia ajeda ho anina sendra misy izany. Fa misy zavatra mahagaga kely Fa misy inona patron toa ohatra ny tsy ampy ray ny numéro misoratra amin'ity lisitry ny mpiasa ato ty raha fandinihako. Losy ty fa mitady ho araka paty ty marina. Io hoe jereko pata? Io 134 foana ny faran'ny lisitra ato.
Nefa ny mahagaga dia tony ena 133 izy ato. Toa efa zany foana ary izy ty hatramin'izay patronko. 133 foana nisan'ireo lisy tato. Tsy hitako aloha izay niovy. Tsy haiko tsony lesy. Be loatra koa ny asan'ny saiko dia tsy tadidiko tsony. Raha izany dia ataovy lisy tanoara daholo amin'izay ireo sasan'ireo. Misy efa maty koa mantsy ny sasany dia lasa mifangaro ao daholo ireo na reo mbola perinasa na ny tsy miasa tsony. Voaray pata. Ao fa ho alako daholo reto efa glia reto e. Ary lozako vitivity aloha lahy fa hanao zavatra. Eny pata, mazotoy ianao. Eto no arina rarotako amafana an'ireto rehetrarehetra reto. Aza matahotra nareo ry zalahy fa ho afaka amin'ity kejam-paty ty. Alaheloko mandra-pahafatana na amin'olona mivady aman-drana akory rivo ho hitan'ny latsary izany valy fatiko izany. Aiza daholo moa izany ireo mpiasam-bola perinasa ato. Reto misy croix rouge reto izany no efa maty. Tena maro izy ato ka. Dia reto misy ve maitsomaitso reto mbola perinasa. Andraso fa ho tezaka ty veko tsirairay reto. Tsisy hamantarana an'izay fikasana ataonay intsony mantsy avy eo dia ho afaka maditio reto bandy voageja ato reto. Enjana koa aloha ty logiciel vaovao foronindry zareo vahiny ty. Tsy misy manana azy afa-tsy ireo manambonina-ahitra ao amin'ny fanjakanao. Ho fafako miala tao koa ty rehefa vita izay rehetra tiako atao e. Après manao an'izay asarina amin'ny patron rivo sy ny asa ratsiny. Asa raha efa vitan'ny rafy izay le misy ona saika nataony lery. Mbolaminy reto hoe ny caméra rehetra indray izao no vonoina. Aleo mivadika tsy amin'ny saly latsindray. Aleo mailo ihany so misy mahita ny fidirako ato. Dia aiza amin'ireto hevitra be dia be reto moa izany misy an'le anteneny drakilaty e. Araka antenen'le mantsy dia misy bandy maromaro migatra ato. Porte numéro 7 ozy izy le tala. Manomboka etsy amin'ny sisiny etsitsy ny porte numéro 1 dia manaraka ny lalany foana. Andraso, mila mailo ihany koa fa so misy mpiambina ato a. Ty zao numéro 6. Ty manaraka ty ny porte numéro 7. Aiza le lakile nomendraky lahy teo. Ty eny tonga dia vahana avy hatrany. Mino aho fa efa maty io caméra ambony io. Oely dia tena misy olona mandeha ny andala-tsara n'izany. Aleo aloha miafina ato. Ary aleo avoaka le paso nomendraky lahy teo. Mivoay lahy tao fa za ihany ty e. Oe, ray rakilaty ihany ty. Efa vita ve misy ao nataony latany? Efa milamina ihany ka. Andao aroa afahaty misy mikatra rehetra. Eny ary. Ireo daholy. Andriamanitro, mifaiza daholo reto mifatotra tongotra matanana ato reto e. Ireo daholo mibandy mikatrain'ny patron tato e. Bandy mivadika tamin'ny fanekeny ireo dia nikatrain'ny lery tato. Jereo any izy rehetra raha tsy efa tena mahidy mahi e. Angamba mba tsy misakafo koa reto. Tena tsy omeny lery sakafo mihitsy ireo e. Avela ho fato azy io ireo raha marimarina kokoa. Tena enjany izany. Fa manina ry zalahy reto no mifandrafandra fotsiny drakilaty a. Antoatra ny tsy mahatsiaro teny izany. Miverina mahatsiaro teny io ihany lesy ireo avy eo fa kalme lahy. Vao tsirairay amin'izay mifatoran'ny reto bandy reto dia aleo miala tato amin'izay. Okay ary. Mihevitra lisany fa tsy ho arako nitetika ny lisany a. Patron? Patron? Za tokoa le ty e. Ary tandremo ny fihetsika fa basy tsara fany ty tanako ty. Ary mivoaly isany tato. Ary ambony ny tanany e. Tena tsy nabosiko indray ny dirany rivo tato a. Allo, angonina ekipan'ny lahy dia
Tongava ato amin'ny SR3 salle numéro 7. Misy mpamadika ato fa malaky risany e. Ty efa atao velomatreo le tsy manjary reto ny tany a. Ho alefako any amin'ny faritsy mifoty lisany. Ohatray, atony katina daholo ny varavarana rehetra ato. Ilanga arakiladiny nanity andreo. Omeny lahy ny komande eny an-tanany lahy iny fa ho apokako amin'ity basy nge ny lohan'ny lahy e. Tsisy azonao atao amin'izay tianao tsony ry le rangam-pamon'olona ity a. Dia izay raintsika ho any amin'ny faritsy mifoty voalohany eto. Ay, zany ny vavan'ny lahy. Zany e. Dia efa atao velomatreo ary ny tany. Kay, maty atanako. Tena mipitika taty ny basiko marina. Elan'ny toratorahany ianao rangahy ka nahavomasonangatra. Tsy hitany lahy mihitsy ty basy tatorianako ty mantsy a. Ay, voalahy tamin'iny e. Ay, ary ty anjara lisany ray ary zao fa matatesy e. Odry, fa atao iny ny komandy kely ena tananao iny e. Igidena ny piso ataony atokay ve? Fa atao tsy maninona kory reto. Tsy mandeha tsony ve ny piso ao anatin'ny atoka ny zalahy zany e. Tsy afaka migide azy tsony ty komandy kely ty. Gagy ianao patron rivo. Efa nydésactiveko daholo ny piso miasa any anatiky ny bandy rehetra any. Tsisy azonao atao tsony koa manomboka hatreto. Efa nitapahako avokoa ny fil rehetra mikasika an'ireto fitaovana ampiasaina hanadevozanao olona reto. Tena tsy vaniny laraky a. Mpamadika. Zay raintsika asianao tsy vanina rangahy ty a. Na zah, na ianao sady mpangalatra harem-pirenena no sady mpamono olona io. Everinao fa tsy alaheliko mandraka kehitriny angany namonao ny vady aman-janako. Ampy koa zay ny raha nalatsaka ao teto Marezy. Ka dia miomana fa ho avy aminao tsy mety. Ataovy ry zalahy ifanarana. Mila vola ve lisany e. Dia ohatriny no ilainy lisany. Afa-baraka be amin'ny fiarahamonina raha sanatria ka misy mahafantatry zao. Raha mbola ankolokolo koa ny ampanjakany eto amin'ity firenena ity dia tsy androso mihitsy tsika. Zay mbola mampanjaka an'ireo tsy maty manoty eto amin'ny firenena. Tambazana vola amin'ny polisy sy ny zandary izay olona mahitahita mba ahafahanareo manao ny asa ratsinareo. Mody hoe réunion ny aleha any ivelany kanefa andeha hanondrana sy hivarotra an'ireo harem-pirenena azo tamin'ny tsy fahamarinana. Raha mbola ohatr'izany foana misy eto dia tsy ho tafita mihitsy ty firenentsika ity e. Ka ataovy ary zay ataony lisany e. Riny ary ny lata taso. Ay! Maty ah! Oe, tena voarainy le basy latsaka teo dia nitifiro ny rakilaty. Tonga dia tifiriko avy hatrany koa e laranga ty a. Iny koa ny anao tatazo. Maty tsy tradrany io. Lohany mihitsy ny voatifitra. Ary aleo vonjena malaky rakilaty. Rakilaty a, rakilaty. Tena mialaina koa ty marina. Rakilaty a, tsy maninona ve lahy? Tena efa kely ny heriko zany ry a. Ty reso ty zavatra ity atanako ty. Fa iny ty e? Dia potsery bouton maitsomaitso fa isokatra daholo ny varavarana rehetra ato. Ty ve? Minitra vitsy sisa dia ho afaka migezany tanteraka ireo bandy rehetra miasa ato. Rakilaty a, sao dia tokony entina mamonjy hopitaly aloha lahy e. Tsy tsy tonga nitsony sao tokony ho any ihany lesy e. Kanefa nge lesy toa misy miaramila maro miandry antsika eo ivelany ao e. Le natsony patron riva telefona teo. Tsy maninona tsonyreo e. Mino fa efa miverina miloniny daholo ny saindreo. Tsy tompony vatan'ireo teo aloha teo dia izany no antony nanaova ny patron riva izay tiany atao tamin'ireo. Izany ve? Tena lalina koa izany a. Dia inona natao rakilaty a? Ila saotra lahy fa efa afaka tamin'ny kejany riva mpamon'olona. Afaka mody mamonjy ny fianakaviany amin'izay. Fa ny mbola tsy azoko nge rakilaty dia izao e. Inona? Tsy nanana eritreritra hitady ny havany tsy hita mihitsy ve ny fianakavian'ireo bandy ireo?
Efa voasasany lohan'ireny nambara amin'ny patron rivo ny fianakaviany fa lasa nanao mission any an-dafy ireo bandy ireo dia mandry ny sain'ny fianakaviany amin'izay. Fa izay ambarao amin'ny zalahy fa efa afaka ry zalahy. Lazao koa manam-pahefana hijery an'izao zava-misy izao. Afatry farany dia izao masina loatra ity tany razantsika ity, ka halaviro ny kolikoly sy ny fitiavan-teny. Elo ny fitiavam-bola diso tafahoatra. Mety ahavitana ny tsy fanao ireny. Mety ahavitana mandatsaka hain'ny olona toy ny nataon'ny patron rivo koa. Marina tokoa lesy izany e. Soa fa nalaky ny ova fo lahy. Raha tsy nanao azo lahy dia tsy ho sarina mihitsy ireo mpanao ratsy teto amin'ity fokotantsika ity. Ary tsy vitan'izany fa foana hatreo ny asa ratsin'ireo mpanao valala voatango ny harem-pirenena. Raha rivo izao iny sarona sy namony aino ny asa ratsy nataony. Kanefa mino aho fa mbola maro ny toa azo mbola miriaria any e. Efa nanenina tamin'ny nataoko rehetra ankehitriny. Efa mifarana hatreo koa ny asa ratsiko. Ka dia ifonako etoana. Ifona koa. Mifona lesa rafa. Mifona. Tsy misy tokony hifona lahy lesy izany a. Tsy fidina ny lahy koa nkeny toy izao e. Ary tsy manameloka ny lahy fa miterany vita ny lahy aza. Raha tsy langy lesy tsy ho tratra mihitsy ny mpanao ratsy toa ny rivo e. Eny lesy teny efa kikely ny ako. Misaotra ny lahy nanaiky ny arany asa tamiko. Efa hafa kely lisa. Efa afaka lisa manomboka izao. Veloma lesy raha fa any akoatra miona. Rakolady Rakolady. Tena laza tokoa mantsy lahy Rakolady a. Eny e, mandri-be-tanàna lesy e. Misaotra ny vita ny lahy. Dia izay ry nensy ny irina ny tany a. Io patron nesako io ny tena atodonikotrika ireny fampiororona teto Maharizy ireny. Iza ny ompy an'iny biby mipitroka raty ety amin'ny tanàna iny. Zay ary ho efa nampitandremako anao hatramin'izay. Efa hatramin'izay nisy iny vila miafina anaty ala io mihitsy ny tsy matimaty lolo e. Misy zavatra tsy milamina ho aho. Eny e, vila miafina tokoa io satria nininana fenina tao anaty alabe tao ary nofefena tamboho manodidina azy. Daholo ny fanafenana an'ireo harem-pirenena toy ny bois de rose, volamena, ary ireo vato sarobidy isan-karazany. Ary ireo vato sarobidy isan-karazany. Mampalahelo ilay fisainantsika gasy. Teny fitiavan-tena foana ve no ampanjakana eto amin'ity firenentsika ity e? Ny ambony ihany fa ny kely sy madinika kosa dia zemba kely ananany ihany ny eo. Atao ahoana e? Izany hoe eto amin'ny tanàna. Tsy mbola miova mihitsy ilay toe-tsainy sasany fa faly ambotry vahoaka foana. Tantarakomana. Ny farana teo ary Ny tantara indray miaina nosoratany Ra Samuel Sansolo Nirina Daniel na Aniko Nofy, mitondra ny lohateny hoe Vila miafina. Ola Lovony, Anitra Rasolonjatovo, Antsakely, Azaria, Tantarakomana. Daniel ary Ramse Tatanta. Nandrindra raha teknika, Sarobidy Stella, Nanatotosa, Anitra Rasolonjatovo.
tantara komala